Ohatry ny araba ho antsika rehetra indray mpanaraka ny pejiny 24 heures mada atao anatin'ity fandarana roa mazava ity. Ity mpiandohana dia asainay ianao anaraka hatramin'ny farany izany fandarana izany. Vahintsika androany Andriamatoa Randriamasy Natanaela. Izy dia filohan'ny fikambanana OMAD for Madagascar eran-tany, fa ankoatr'izay ihany koa dia filoha tale général na orinasa any ivelany any. Izy no vahintsika androany. Miarabanao Andriamatoa Randriamasy Natanaela. Miarabanao Andriamatoa Rabenjamina Toky. Ary miarabantsika tsirairay avy amin'ny tokantrano koa manaraka an'izao fandarana izao. Ya, amin'ny maha-olom-pirenena azy ihany koa moa anisan'ny nanasana azy eto satria raha antsika mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsara ny manasa olona zany mba anehoany ny heviny mahakasika an'izao toe-draram-pirenena izao. Fa mialohan'izay aloha Andriamatoa Randriamasy Natanaela, inona ty OMAD for Madagascar ty? Ny OMAD for Madagascar toky dia fikambanana vondrona natsangana tamin'ny faran'ny taona 2024. Natsangana avy any ivelany moa izy io atao ampivoriana ampirainy malagasy rehetra maneran-tany. Ny tanjona dia ny ahatonga ny eran'ny malagasy maneran-tany ho iray, satria marobe isika malagasy maneran-tany ao anatina vondrona, ao anatina fikambanana, fa ohatra ny jiro kely daholo ihany tsika tsirairay avy any dia zavatra ny eritreretana tamin'ny omadina hoe ampitambatra n'ireo jiro kely be da be ireo mba hahazahoana fahazavana lehibe kokoa, dia ahafahana manampy an'ireo malagasy tsapa sy hita aty an-toerana hoe sahirana. Dia tao anatin'izay eritreritra izay no nikasana nametrahana ny atao hoe Banque de la Diaspora, na amin'izao fotoan'izao moa izy efa novaina hoe banky ho an'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy, satria tsy ny olona avy any avelany ihany no afaka mitondra n'izay hoe fikambanan'izay, fa ny olona maneran-tany rehetrarehetra ary eo ampitsanganana koa moa amin'izao fotoan'izao zany ny OMAD for Madagascar eto Madagasikara. Fikambanana anao iny io manao politika sa hoe manampy ny sahirana sa inona le tena ataonareo zany? Isika moa zany rehefa mandray andraikitra ao anatin'ny hoe fampandrosoana na ara-sosialy io na ara-toekarena, dia manao ny atao hoe politique dans le sens élargi du terme, zany hoe politika sosialy ny ataontsika amin'ny mahafikambanana anazy, amin'ny mahavondrana anazy, dia politika izahay, zany hoe afaka miasa izay na inona ny loko politika eo na inona ny loko politika eo. Dans le sens restreint du terme politique, tsy manao politika ny OMAD for Madagascar amin'ny mahavondrana sy fikambanana azy. Ianao nisy fotoana ianao mpaneho hevitra amin'ny tambazotra serasera. Nisy ireny ny hetsika teto Madagasikara, CNZ sy ny sisa, fanesorana ny mpitondra teo aloha mba ahoana ny avianao na hoe ny fijerinao an'ireny zava-nitranga ireny. Tady rivo vaovao malagasy toky. Ny aina tao anatin'ny fangejana loatra ny malagasy na indritra n'izay taona maro izay, ka raha ny sitsiny raha nanosika hoe nanampy izahay tamin'ny lafo ny ara-lojistika moa zany ny resaka hoe manome rano, teny akanja sy manome masaka, satria izay ny zavatra ny tediavin'ny mpianatra sy nanome sakafo. Nareo zany tao anatin'ireny point de repos sy ny sisy ireny nareo nanao azy? Ten'izay teny anisany teny anivon'ny teny akanja izay nandritra n'ireny fotoana ireny. Tsika zany tsy le olona hoe avy any avelany dia mitabataba sy menomenina fotsiny ihany, tsy hoe manome sosikevitra be da be ny sosikevitra azo omena, mora kely zany manome sosikevitra zany, fa tsika teny fotsiny, tsika nanampy. Ary namana tetya Madagasikara teny Kanja, za tany a Francfort nandray ny andraikitra tokony raisika ny koa. Fa ianao tsy nidina teny Kanja? Mahatratra lacrymogène? Izao manokana taty aoriana vao tonga, satria no ny antony maro samihafa ny fonenako moa any, ny asako any, ny fianakaviako any, dia izay azoko natao izay kely mba azoko nentina
no netiko teto amin'ny zavatra azoko ny raisina teto amin'ny firenena. Everenao kely le hoe mila fiovana ny malagasy hoe ianao fa tena tery araka ny lazainao teo. Tena zay tokoa ve le sary lenisy tamin'ilay fitondrana teo aloha? Tena ny zavatra hita angambany a tsy dia olona tsikera fahatany fa mandinika dia hoy aho hoe tsy nomena fahalalahana ireo malagasy teto an-toerana sy avy any avelany te mba andra raha teto an-toerana. Olona mandondona matetika mivaravarana ako. Izaho zany tsy le olona hoe miandry hoe atsona fa za matetika tonga. Zay manatana elana tonga mandondona manao hatramin'ny farany any zavatra natomboko dia efa nandona any teny ok afaka manao création d'emploi mamorona asa be da be eto Madagasikara. Afaka hoentina ny namana rehetrarehetra avy any avelany na malagasy na ireo investisseurs étrangers samihafa fa mila volonté politique zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa tosi-botanana zany ianao tamin'ilay fitondrana teo aloha. Azo atao hoe voasakatsakana. Dia hoy ianao andao hoe sorina ity fa izaho tompoko tsy manao resaka coup d'état be da be nefa nangataka anahy hanao coup d'état fa ny zavatra nampitahotra anahy foana amin'izany atao hoe coup d'état zany a dia ny hoe mandatsatra. Tena tsy mety amiko zany amin'ny manatana elana hoe ty tanako ty tanareo reto tanako reto tsy atao miosin-drà io a na amin'ny fomba directa na amin'ny fomba indirecta. Tsy miditra amin'izany hoe fanonganam-panjakana zany zany fa za manohana araka izay azoko atao ny ankizin'ny tanora vonona sy te iaina zavatra tsara. Misy milaza nefa fanonganam-panjakana le teo. Ny pomba ny fitondrana teo aloha zao mbola miteny tena fanonganam-panjakana zany miaramila no mandeha makeny amin'ny lampam-panjakana sy ny sisa hoe tena io misy mpitondra tena ongana. Ianao ndreto milaza hoe tsy dakoro amin'ny fanonganam-panjakana indray ianao. Amiko tsy raha ny fahitako anazy tsy fanonganam-panjakana ny zavatra nitranga teo satria tsy nisy akitifitifitra nge na teny Amboditsirohatra na teny Avoloha ary tsy nisy filoham-panjakana nge tao Andapa na tany Amboditsirohatra na tany Avoloha ka hoe andeha hoe sorina sy alana ka raha définition stricte ny atao hoe fanonganam-panjakana tsy nisy filohana ongana teo amiko. Fa mbola nisy filoham-pirenena teo fa izy tsy teo fotsiny fa tany velany. Izy tsy teo fotsiny fa tsy teo izy. Raha oharina amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 tamin'ny 2009 teo ilay filoham-panjakana dia nampitahorina Tansony Rahonana tamin'ny Basy nandeha nazana tany Avoloha dia izay nahatonga anazy aloha ny condamné ny communauté internationale hoe fanonganam-panjakana fa ity ange tsy nisy raha latsaka hoe andeha hanao iny ka amiko le izy raha ny fahitako anazy tsy fanonganam-panjakana. Andeha atao hoe niala zany le fitondrana teo aloha satria fa misy mpitondra vaovao eo misy ny filoham-panjakana misy ny conseil pour la refondation de la république misy ny gouvernemanta misy ny premier ministre idirantsika détail le izy rehefa avy eo fa amin'ny ankapobeny fotsiny mahafapo anao ve io atao hoe sortie de crise misy amin'izao fotoana izao. Zay ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao mila fanavaozana antsika mila zava-baovao antsika zava-baovao ny ainantsika amin'izao fotoana izao mila mahay mifaly koa isika aloha zavatra voalohany zay. Raha ny tenako moa fa tsy ny tenako no nanao an'le izy dia somary enjakenjana kokoa ny nanaovako anazy raha za fa ity le somary sadasada ihany satria safosafotsika ihany koa ireo communauté internationale SADC Union africaine dia tsy sa tena nanapakitsika amiko raha za nitondra anazy dia directoire militaire strict nitondrako an'izy io. Zay vao nanao an'io resaka fametrahana gouvernement sisisy satria raha hitanareo tsara ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia ohatrany tonga dia tadiverina amin'le situation taloha fitadiavan-tseza ny zavatra mitranga ka zay ve le izy optimal ve zay zavatra zay zay mihitsy ve le fiovana ifotony tedaviny malagasy ilain'ny tanora sy indrindra hahatonga an'ireo malagasy tena miandry ny rariny ireo malagasy marefo
fitomboropolo tapitrisa moa ny tenenako an'izy io matetika satria zay ny azoko refesina isika malagasy efa maheran'ny telopolo tapitrisa tena hitondra ave io an'le fiovana ifotony andrandrain'ny malagasy. Inona le hoe directeur militaire strict dia manao inona dia manao inona ohatrany ahoana zany le rafitra nieritreretinao raha hoe ianao zany nomena lalana hoe eto ary ny solutionanao zay matorandriamasina Natanaela. Izahay moa nanao ny nanomboka tamin'ny 2023 ka hatramin'izao tao anatiny ny mila de for Madagasikara dia natsangana le izy natao resaka sangisangy any moa le izy no hoe andao anao saritsara na gouvernementa isika zany hoe nisy ny rafitra tao anatinay misahana ny ohatrany hoe équivalent ny ministère tsirairay rehetrarehetra misy diaspora io diaspora misy eto Madagasikara zany hoe efa nanangana ekipa ny diaspora ekipa vonina ny tantana ekipa manana ny traikefa rehetrarehetra hitantana amoana any Madagasikara ao anatiny izao toejavatra misy atsika izao satria tsy zavatra vaovao io ny resaka olana ara-jiro ara-tsakafo ara-pahasalamana sy ara-panabeazana efa misy hatry ny ela dia iny ny anto ireo efatra ireo ny pilier ny oronanay sy nefa ny omananay ka raha hoe zay no menany hoe andraikitra amin'izao fotoana zay ny antony nanaovako le antsoavo iny tamin'ny zareo reto moa satria zareo reto ny eo amin'izao fotoana izao ny hoe tsaratsangana ny ministère ny diaspora matoa mangataka zay dia satria ao ariana ao tompoko efa misy olona ny vonina amany resaka amin'ny herinaratra amany resaka amin'ny rano amany reo etaeta sosialim-bahoaka reo olona nona mahantra miandra ny rariny. Efa misy diaspora eo anatin'ny gouvernement tao zao? Misy diaspora avy ao anatin'ny gouvernement. Misy ao nisy ny fitsarana zao diaspora efa misy ao arakaraky ny définition ny atao hoe diaspora io ny diaspora zany amiko dia ny olona avy any avelany efa naangona traikefa nandritry ny taona marobe avy any avelany sy manana impact direct amin'ny toerana ny aviny izany hoe olona tsara petraka ny avelany dia efa manana impact ohatranay ao anatin'io fiombonana fikambanana OMAD for Madagasikara io efa nanao projet marobe ange zay nanatsarana ny toe-piainana tantsaha teto Madagasikara ao anatin'ny roa taona zany ao anatin'ny roa taona fotsiny zany hoe le impact anaovany a Madagasikara midefinira hoe diaspora ve anao sa tsy diaspora fa tsy hoe zay olona nandalo kely tany avelany dia miantsony tena diaspora satria nivoaka tany avelany ka na ianao ary mandeha kely atsy amin'ny nosy la réunion mandritry ny roa taona dia efa lasa diaspora ve ianao raha toka hoe ianao moa fa firy taona zany zao ny tany? Efatra amby roapolo taona zao ny tany toky efa elaela ihany ya ndresaka ianao to efa natsetio kely teo ihany communauté internationale sy ny sisa ny sisa ny tena natahoran'le mpitondra amin'izao nahatonga azy ny teny hoe itsika iverinao anatin'ny ordre constitutionnel dia le hoe hoavy zao ny sazy amin'ny vondrona afrikana efa nanasazy mihitsy moa vondrona afrikana hoavy ny sazy avy amin'ny sadek hoavy ny avery ary mbola ny ministre Tsindrarambahiny raha tamin'ny famindra-pitantarana omaly raha mato Kristina Razanamasoa dia mbola nyteny hoe anisan'ny vaindohan-draharaha ny fanaovana négociation amin'ny sadek sy ny union africaine tena ilaina ve zay satria zay ny tahotra ny hoe nahatonga n'izao fipetraky ny gouvernement tamin'izao. Inona moa ny zavatra ny hoe ny sadek atsika nandritra n'izay taona zay na ny union africaine atsika nandritra n'izay fotoana zay na ny vondrona maro samihafa tsy ny volany ve nataony niditra tety dia noentina niveriny tany aminy raha amiko malagasy amin'ny arena nanany amin'ny zava-misy afaka mahaleo tena ny malagasy fa mitaky zay fanabeazana hafa taky zay hoe tsy androany misy fiovana dia rapitso tonga dia anakarena tampoka akory mitaky zany sacrifice zany hoe iova izany hoe aleo ny eto amintsika amin'izay aloha ny tandrovana idina mihitsy aloha ny zavatra rehetrarehetra fa isika no miaraka eto zany hoe mafimafy zany tsy zavatra moramora mihitsy zany hoe idina daholy aloha dia hiaraka eto sika iafy mitaky fiafiany zany fa rehefa long terme ny objectif anao toky
dia tafavoaka zany fa tsika zany tsy mety amin'io resaka hoe asistanange zavatra tetavin'ny olona atsika mena kely tsy mena kely tsy ohatran'ny zavatra nataon'le fitondrana teo ave zany fitaizaina resaka tena ohatrany hoe mahalasa esclave anao fanandevozana le izy omena subvention kely etsy nareo omena subvention kely roa nareo a fa izay ihany no mame anareo izay no miteny anareo ny zavatra tokony ataonareo atao aiza le souveraineté amin'izany tsy misy ange valopolo isanjato ao anatin'ny loi de financetsika aide avy any velany fa matsimbola avy any velany zany hoe ny roapolo isanjato zany mba mety hoe ressource propre ny Madagasikara so de zay le antony hoe tsika zany tena miakina am'le famatsiana avy any velany fa raha tsisy ny famatsiana avy any velany de sahirany tsika malagasy aminao azo atao ve nefa tsy mila an'izany famatsiana avy any velany zany fa tena ny otrika reneto no trandraha raha ny fahitako azo manokana tokoy raha zany no mitondra ny baolina tsy mila famatsiana avy any avelany zany sika tsy ilainy zany famatsiana avy any avelany zany satria fanandevozana antsika zany manjary tsy isika tsony no manana ny verikany le souveraineté le fandidiana am'le inona ny zavatra tokony atao aitsika nge ahoana zany za miteny foana raha te aindaingana be ianao raha te hoe inona fiteny an'izany re iazakazaka dia outil reny zany hoe subvention outil reny fa inona ny tambony io tambony io ve tena hoe mety sy mifanaraka amintsika tonga dia nyvalina tendeniko anao hoe tsy ny valiny tsy mifanaraka antsika ny tambony satria le concession angatana zareo ngeza be kokoa no le zavatra azotsika ny stratégie raha zao manana ny atao capital ressource tsika ressource minière ressource halieutique ananany Madagasikara zany za tsy olona tia zany hoe mitrandraka zany fa ressource ngeza be kokoa amintsika malagasy dia ny ressource humaine manana tanora marobe sika afaka miasa ka io tokony capital fotsiny io tsy kitian'io fa ambanin'ny tany malagasy ray manontolo satria ny zavatra nataontsika hatramin'izay dia mitrandraka ga zany ny hitanao tany amin'ny fiainanao andavanandro zavatra nitrandrahana arena marobe tao io tsy hitanao direct zany toky tsy hitako direct zany tsy hitanareo direct zany capital io rehefa fantatry ny mpindram-bola hoe misy capital ianao anome ange izy ataontsika hoe azonao tiako tenenina hoe ohatrany ianao mandeha mindram-bondrany amin'ny banky zany kody fifampiresahana amin'ireo olona reo tsy ananatsika fa no miresaka amin'ny amerikana samihafa no miresaka amin'ny allemand samihafa no miresaka amin'ny suisse dia izay fahaiza manao zay matetika tsy ananatsika dia ambakain'ireo olona rehetrarehetra reo tsika zany hoe tsy tafavoaka mihitsy zany tsika amin'le hoe équitable le deal voambaka tsika ao anatin'le zany hoe tsy gagnant zany gagnant mihitsy le izy ireo resaka hoe fifanarahana tena tsy gagnant kosa le izy hatramin'izao ny zavatra tokony ataontsika dia ohatran'ny zavatra nataon'ny Libia tamin'izany andro zany hoe ny bénéfice rehetrarehetra azo ny apahany bénéfice azo amin'izay resaka hoe fananana iombonana io satria any malagasy tsy raray avy nge ny zavatra ao ambanin'ny tany hoe anao io ana io atsika rehetrarehetra io anao malagasy rehetrarehetra zavatra ao ambanin'io tany Madagasikara io adinitsika izay matetika le olana ne Andriamatory Andriamasina Tanaela dia ny hoe zay ny ainana teto nandritra ny ndeha ataoko hoe 10 taona niditra tao anatin'ny institution Bretton Woods tsika miditra amin'ireo fikambana rehetra mindram-bola BADA BAD rehetrarehetra ahoana ny tonga dia anapahana zany tapoka rehefa misy ny finiavana iova rehefa misy ny finiavana anao sacrifice tena sacrifice le izy satria misy génération ray roa hiaritra ny mafy fa mitanjona long terme nijerenao dia ny hoe tapahana mihitsy eo le ohatran'ny nataon'ny Chine nge ny s'isoler aloha tamin'ny voalohany nidininy anazy aloha dia atsitsika aloha ny Chine zany tamin'ny voalohany nge nomezatsika zany made in China zany nomezana nge zany tamin'ny année 90 fa zay le politika any hidina le izy aloha dia ampiodonina ny toekarena anatiny rehefa miodina tsara io dia mivoaka mivelatra amin'izay aiza ny Chine amin'izao
première puissance mondiale ankehitriny amin'izao tsika miresaka zao e. Zany hoe raha mbola miresaka an'izany hoe fanampiana avy any ivelany zany mbola matahotra ny iovy zany tsika raha zany fahazahoako ny resaka ao zany mbola matahotra tsika ny anao dingana. Mbola matahotra tsika toky. Indrisy mbola matahotra tsika tsy sa mbola tena hoe tapahana de sensibilisation ange io e. Malagasy ange olona mahay. Malagasy ange olona afaka rehefa hazavaintsika amin'ny malagasy eo re olona mila mifekibo kely tsika aloha, mila mifetena kely tsika mandritra ny fotoana elaela mety ho sarotra fa tanjona lavikezatra no jerentsika rehefa hazavaina amin'ny malagasy zany a tena anao atoky fa ho azony ary aitsika hitsinjony le taranaka faramandimby ireo tsy na nitsinjovintsika iny ao anatin'le izy toky de tsika senao mety efa tsy tratra tsony fa noany le taranaka faramandimby hoe inona ny zavatra navelatsika ka ny olona zao ny nona zao ny tsy manam-bola zao ny tsy mananasa nge am'izao tsika miteny 2025 zao mbola ho ampidrasina rovina indray ary zany toky a ny tany ve ny tsy misy ambolena eto Madagasikara ataoko hoe manana velarantany be da be isika malagasy afaka mamboly a ary ny zavatra nyvoiziny mantatra amin'izay de fanohanana an'ireo mpamboly ireo fa rehefa tohanana ireo mpamboly ireo de efa tsy nona tsony izy aloha rehefa miasa ireo mpamboly ireo de sady efa manana azy izy tsy nona tsony afaka mamely tena zay ny teneniko hoe afaka atao tsara zany zavatra zany afaka verina ny système talohan'ny fanjanahantany a azahoana mivoaka amin'izao toetra raha zao fa mila volonté politique stricte zany a mila volonté politique somary zafady système fanjanahantany smotig ve zany resanao zany alohan'ny fanjanahantany ahita alohan'ny fanjanahantany ianao ve miombon-kevitra fa misy système rafitra be dia be tokony hovaina eto Madagasikara raha tena te hivoatra tsika toky de tsy maintsy mandalo amin'ny fanovana ny rafitra na tiana na tsy tiana raha efa niaina ny rafitra izy sika na enimpolo taona mahery satria zavatra nolovaintsika izy io ny tonga de natao copy paste teto a hita hoe tsy nety le izy efa nisy fotoana saika nametrahana ihany ny décentralisation fa tsy natao le izy tsy tena nampiarina fa azo atao tsara ny mandehany amin'ny ataoko hoe fédéralisme état fédéral modéré tsy fédéralisme moa ny tanjotsika tsy ampisarasaraka satria iray ihany isika malagasy fa mila miova rafitra mandeha andalana nefa n'izany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao état unitaire io tsy mety tokony miovatsika tena hoe appliquentsika le décentralisation effective saika nampiarany filoha teo aloha itoboky lahy Didier Ratsiraka izy io décentralisation effective sy ny province autonome afaka appliquena dans le sens strict du terme tsy maninona mihitsy de jerenao io mandritry ny 3 taona 5 taona mandeha ve jerenao daholo ny indicateur de performance anao 3 taona 5 taona mandeha ve manao ajustement ianao hoe mety sa tsy mety le fiovana napetraka ao raha tsy mety de ajustenao raha mety de afaka mipasy étape manaraka indray ianao ny atao hoe état régional de manao an'izay ihany koa ianao mijery ianao mandritry ny 3-5 taona mety ve sa tsy mety inona ny mila hovaina inona ny mila tsaraina raha hitanao hoe mety de makany amin'izay ianao ny atao hoe état fédéral modéré oa maninona ny modéré satria amiko ny constitution tokony imbonana tsy tokony misy an'izany hoe zay no iverenako amin'le état hoe raha ihany sika malagasy tsy tokony misy an'izany hoe samy manana ny lalàny zany lalàna ray zany eto Madagasikara lalàna iraisana fa ny faritra tsirairay avy tokony a miaraka miasa ary ny faritra tsirairay avy tokony manana ny filohany izay hoe filoha mitatana ny Madagasikara filohan'ny Mahajanga filohan'ny Antsiranana filohan'ny Tomasina filohan'ny Fianarantsoa ny filohan'ny Diego faritany zay faritany totsika zany faritra indray ahoana faritra 3 ny 3 anja amiko a resaka structure zany a afaka dinihana amin'ny hoe ny détail an'izany a tokony ministère anankiray misahana mijery an'izany de ohatra hoe napetraka zareo moa izy io tsy haiko hoe zay hoe ny tanjony izy io hoe ministère ny fanavaozana io hoe andrafitra an'izay fa zavatra important be ny mandrafitra an'io fa ny tanjona zany ny tiako atongavana hoe ao anatin'ny 20 taona tsy tokony hoe olo-tokana ntsony mitondra ny Madagasikara fa raha hoe raisitsika zao ny configuration amin'izao fotoana zao de ataontsika hoe filohana kenina
raha atao moa zany raha tonga ny fotoana hoe afaka mody amin'izay ny any amin'ny diaspora satria milamina ny tany sy ny fanjakana misy ny stabilité politico-économique ka tafody daholo ny Madagasikara malagasy maneran-tany dia tsy ilaina intsony le faritany fahafito le hoe amin'ny diaspora fa hoe efa eto daholo zany tsika malagasy dia reo filohana kenin'ireo filohampanjakana en'ireo no mitondra ny malagasy isa-taona dia rehefa misy dia samy mifidy le any amin'ny faritany le enina tenenao zany andrasa aloha misy filoham-pirenena ray zany anakenina ny filoham-pirenena enina ny filoham-pirenena rehefa tonga le état fédéral modèle rehefa tonga le état enina ny filoham-paritany zany reo isaky ny faritany satria firenena manko malagasy ray fa misy filoha-paritany enina zany fa tsisy hoe président de république ray coordinateur miovaova isa-taona androany mety amin'ny taona ity mety Majanga amin'ny taona manaraka mety Fianaratsoa dia miodikodina ohatran'izay dia misy fidiana izy ireo dia mba isaky ny hoe misy fifidianana dia tsy olona anankiray intsony fidiana fa raha mahay mitantana ve ohatra ny eto Antananarivo dia io ihany ny tian'ilay olona eto Antananarivo hitantana dia maninona moa niovaina izy filoha-paritany enina zany dia mifampifidy zany le filoha-paritany reo ndray zay lasa filoha manompa rotation zany reo iny moa za tsy définisiavanao isaky ny roa taona ve sa isaky herintaona no miova fa par rotation zany izy ireo no manao ny coordination Madagasikara samy eto Antananarivo izy no miaraka zany hoe olona isan'andro izy ireo mivondra mamolavola mijerina hoe mandeha ve zavatra miova tanteraka mihitsy zany le constitution amin'izao raha zany eritreritra ao zany tena miova zany io constitution satria ny ao moa état unitaire filoham-pirenena ray sy ny sisa système politique zay rafitra politika fa manahoana ny rafitra hafa ary sosialy fampianarana indrindrandrindra ny rafitra ara-toekarinto amintsika ve misy zavatra tokony miovako ny zavatra iraisan'ny malagasy ray manontolo dia ny tokony hananany tsirairay avy malagasy tsirairay avy na avy any avaratra ianao na avy any atsimo na avy any andrefana na avy any atsinanana ny zavatra tokony hananany malagasy ray manontolo dia ny zo fototra ny anina sahaza ny rano sahaza fanabeazana sahaza sy ny fahasalamana sahaza zay ny fototra politika ara-sosialy iombonany malagasy ray manontolo tokony hananan'izay daholo ny malagasy averiko ny anahako fito amby roapolo tapitrisa isa mila smarta moa anatin'le afaka ataontsika raha tena mahay be anaty hoe ny malagasy ray manontolo fa sarotra be moa zany fa dia nitanjona rehefa hoe raha mametraka anazy dia fito amby roapolo tapitrisa zay ny baziny rehetrarehetra dia avy eo anjaran'ireo mpitondra tsirairay ireo no mijery hoe ahoana ny anatsarana ny any amin'ny faritra misy anazy satria tsy mety mihitsy zany hoe olona avy ao Antananarivo ny andeha hiteniny hoe afantatra ny inona moa tsy mety any amin'ny ambanivohitra be kily any ohatra aiza ny ahafantaran'ny olona avy eto an'izany ohatrany hoe ampipody izy tafahoatra zany hoe ny avy eto Antananarivo ny anidina rehetrarehetra tsy mety zany mila hovainy zany fa ny olona avy any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy verina averintsika any amin'ny vahoaka zany any amin'ny fokon'olona ny fahefana ny andry efa misy angeny rafitra ara-piarahamonina eto Madagasikara zay eraky n'izay toerana misy fa misy n'izany atao hoe olobe tranobe ampanjaka ray aman-dreny toteny nandalo ary manana ny rafitra ananany fa dia iny zany mila ada ampitiavanao amin'ny toedra raha zany hoe zay natonga nanteny foana hoe ny fokotany tokony mifidy ny lehibe apokotany ny fokon'olona tokony mifidy lehibe apokon'olona zany hoe lasa miverina ary amin'le rafitra système politique atao ihany manko tsika senao zao hoe fidina aloha zany raha ny zavatra misy am'zao zany mijery an'izany eritreritra ao zany hoe tokony mifidy zany aloha tsika lehibe fokotany aloha zany zao dia manao tsy fantatra inona ny anatambarana an'ireo olobe ara-piarahamonina sy ny sisa reo zay zany tokony atao zao fa ny zavatra misy anefa tsy zay zavatra misy am'izao tsy zay miazakazaka dao ny olona manaritra CV ny CV zao teneniko fotsiny eo any amin'ny faritra Moromania région Moromania efa ho 10 ny olona manaritra CV teo chef de région zany izy zavatra misy am'izao eny tsy optimal aloha le zavatra misy am'izao satria zavatra tampotampoka be le izy ny marina izay no nahatonga nanteny hoe
efa nandritry ny roa taona izahay ny Omana amin'izao toejavatra izao. Afaka manampy izahay, manana ekipa matanjaka be izahay ao ambadika ao. Ao amin'ny diaspora misy dokotera maro be ao, misy ingénieur ao, manana ny traikefa rehetrarehetra ampihodinana an'io. Resaka organisationnel rafitra hitondrana an'io. Ao zay. Fa raha tianareo zay hitondra tokoa le fanampiana, raha tianareo zay andray andraikitra dia ajoroy tompoko ny ministère ny diaspora. Ao anatin'izany ministère ny diaspora zany dia tokony misy ny département tsirairay avy mifandraika amin'ny ministère samihafa misy. Fa dia hoe maninona ny hoe diaspora, maninona no miinsiste amin'ny resaka hoe diaspora satria ny diaspora tompoko. Dia mbola tsy misy naray ary ny ray ny petsapetsa na tamin'ny zavatra naloto rehetrarehetra nitranga teto amin'ny firenena nandritrin'izay 40 taona na mahery zay. Zany hoe olona azontsika atao hoe tsy manana casserole na tsy manana dossier fa olona vonona ny ampandroso. Ianareo diaspora reo zany any ivelany any mipetraka fa manangana ministère ohatrohatry ny ahoana ny fonctionnement zany ministère ny diaspora resahana zany. Ny misy ao anatin'ireo olony diaspora reo toky vonona ny tonga eto hody hiasa ao amin'ny malagasy misy vonona ny ody tsy voafetra zany. Misy kosa zahay ohatrany tena koa hatrany amin'izao fotoan'izao dia avany ahako ny mandrarano ny antony maro samihafa, ny resaka fianakaviana, ny resaka fiariana sy ny sisa. Dia za aloha zany anao zany tsy ody tsy afaka mody tanteraka ataontsika an'izay ngamba an'le izy fa vonona ny tsy mitatoerana ministra sy ny sisa tsy mila toerana ministra zany toky tsy mitady an'izany tsy nametraka CV an'izany ary tsy ametraka CV an'izany fa vonona ny anampy kosa. Vonona ny hanolo-tsaina, vonona ny handray andraikitra araka izay tandry azoko atao ary zay moa nefa nataoko hatramin'izay. Efa io moa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao nisy zany le mpitondra teo aloha zao efa tsety moa zany ny akamarony. Fa ny zava-misy amin'izao dia hoe ny mpitondra teo aloha dia misy mpitondra amin'izao dia etoko tena adikako misy hoe sasalom zay ny zavatra misy hoe enjehan'le mpitondra amin'izao zany ary tsy vao zao zany tamin'ny 7 zany mipetraka roa zany mipetraka zao tsika 5 ahoana ny fahitanao an'izay satria ianao tamin'ireny antsika fotsy reny anisan'ny voy an'le hoe ataovy ny fampihavanam-pirenena dia rehefa mifony izy dia avy alao dia ahoana ny fijerinao an'izay. Hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona 7 ny potehana tanteraka ny mpandraraha malagasy nanome asa sy nanana ny naizy azy teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe ny potehana tanteraka ny vahoaka malagasy satria rehefa manapotika asa ianao dia manapotika ny malagasy. Zay no nahatonga anahy nanao antso tamin'ny taona 13 hoe sao dia tokony hoatsahatra ny fifankahalana. Manatana elana moa dia mivoy an'izay fifankatiavana zay foana koa mivoy ny fihavanana, mivoy ny fiarahana. Dia hoy aho hoe toky raha nangalatra 5 taty amiko ve ianao dia mibabika ianao miteny Natanaela tena nangalatra tany aminao fa tia ny 5 averiko any aminao. Dia nanarary be mihitsy ary ny foko tamin'le hoe lasanao le 5 hoe tena nakarary be anahy le izy dia raha averinao ve le izy dia hanenjika anao toky raha za matana ela anahy dia tsy hanenjika anao. Dia ahoana indray le hoe tsy maty manota lasa misy culture d'impunité nge zany hoe raha Andriamasina Natanaela zany hoe dia na mangalatra volam-panjakana raha dia mifona fotsiny dia ok tsisy problème. Raha mangalatra ianao kosany ka tazominao le izy ohatrany tsy mety fa raha mangalatra ianao dia izy ianao rehefa avy hoe Natanaela tena averiko le izy ary averinao le izy dia raha Natanaela anao raha averinao ny vola nangalarinao taty amiko raha zany le vahoaka dia hoe ataonao amoronana asa dia hoe mibabika ianao dia Natanaela anahy dia izy hoe za tsy hanenjika anao fa atsika moa tany sy fanjakana anjara ny fitsarana
no mandray an-tanana ny zavatra ohatran'ireny ka za zany toky tsy mba mivoiny atao hoe fankalana izay ny zavatra namodika ny Madagasikara nandritran'izay fotoana marobe zay fankahalana fa za kosa tsy mba tsy valana mihitsy amin'ny asany fitsarana. Io zao misy trangany Mamoravatomanga ny Maurice. Ahoana zany zao ny eritreritro amin'io? Hitanareo zao fa vola zany tsy mitondra makany am-pasana. Fantatsika tsara ny zavatra nahazo an'i Steve Jobs. Steve Jobs ny teny hoe zany azakazaka ny vola foana, justement vola zany tsy hoentinao any am-pasana zany vola zany. Ka raha io ohatra raha-pitso, irina moa hoe amerenany any vola ny raisiny tamin'ny malagasy ray manontolo dia hoe ty hoanareo tena hoe imagine kely ange le situation hoe tsy haiko ohatrinona 1 milliard ve 2 milliard 20 milliard tsy haiko dia ty ry malagasy fa tena tsy hoentiko any am-pasany ty zavatra ty ry malagasy dia averiny le izy toy za hoe namerina izy anjarany fitsarana no mijery. Natana ela tsy olona mahay resaka lalàna, tsy mahay resaka fitsarana. Natana ela zany généraliste, ingénieur généraliste. Tsy raha antaninao ako mombana hoe détail an'ireo secteur rehetrarehetra misy zavatra haiko kely daholo ireo. Fa manana kosa ny spécialiste amin'ireo zavatra tsirairay avy ireo. Expert amin'ireo sujet rehetrarehetra ireo. Ka raha resaka fitsarana dia omeko malalaka ny fitsarana zany. Misy fampiakinany manko le izy. Ianao zany zao mivoy an'le hoe raha nangalatra izy dia avereno. Nefa le halatra nataony mety tsy araka ny lalàna. Fa mety hoe halatra amin'izay hoe mety nandroba fananam-panjakana izy, mety nisy abus de pouvoir atao sy ny sisa. Ahoana ny ifandraisan'izay zavatra anankiroa? Ny olona rehefa manao ny tsy mety dia tokony mizaka ny zavatra tsy mety nataony. Zay ny antony isiany lalàna velona, zay ny antony isiany ny anaran'izany, zay ny antony isiany fitsarana. Ny acte rehetra zay ataonao zany dia misy conséquence daholo. Raha mangalatra ianao mety ho tapahan'ny olona ny tananao. Raha mandainga ianao mety ho voentsika ianao par rapport amin'izay zavatra zay. Zay ny antony ivoizako foana. Za moa sady ao anatin'ny fandrarana nisy fotoana nanabe ihany koa. Ny antony tenenako foana hoe re olona rehevo azo atao dia ny soa hatrany atao. Ary meteza foana mieritreritra rehefa hoe manao zavatra ny hoe ampiasao ny 3 filtres de Socrate foana rehefa hanao zavatra ianao. Zavatra ataoko ty ve soa, manasoa. Marina ve ty zavatra ataoko ty, mitondra soa ve? Matetika tsika tsy mampiasa an'izay dia manaonao foana. Manaonao foana. Anisany mampandroso ny firenena anankiray raisitsika ohatra Chine, Japon sy ny sisa ny fanajany io firenena io ny kolotsainy. Aminao ahoana ny fijerinao ny kolotsaina malagasy satria taloha nanontany omby mivadika raha tsisy maka sy ny sisa. Ahoana ny fahitanao an'izay kolotsaina malagasy zay amin'izao tsika amin'ny teny zao? Nosimbaina tanteraka ny kolotsaina malagasy toky. Mety ny fantranany na tonga an'izay kolotsaina malagasy zay nosimbaina satria rehefa me mahantra ny firenena anankiray dia me mahantra arak'izay ny kolotsaina, me mahantra arak'izay ny soatoaviny ary mesimba foana ny mahamalagasy rehefa me mahantra amin'ny malagasy. Ka izaho dia tena mivoy mihitsy amin'ilay hoe famerenana ny tena kolotsaina sy soatoavina malagasy dia mila arenina aloha ny toe-karena. Mila samy manana ny ampy aloha ny malagasy, manana sakafo sahaza ny malagasy, manana ny rano sahaza ny malagasy. Zany hoe arenina aloha zany le toe-karena zay vao manarina le kolotsaina. Fa tsy le kolotsaina no entina manarina le toe-karena. Tsy possible zany. Ny ahoana kibo noana moa tsy mba lamosina. Kibo tsy mba lamosina. Rehefa noana ny kibo mivezivezy mifanahy. Rehefa noana ny kibo mivezivezy mifanahy ka tsy possible mihitsy zany hoe olona noana ny beazonao zany fa tsisy ninona miditra ao anatin'ny sainy. Fa raha noana ako mila mamelona fianakaviana nefa ianao hitako hoe manana tsy haiko atao izay koa arivo na 5 arivo dia ny hakaniny any aminao no eritreretiko voalohany satria ny ao ny zanako ao an-trano noana.
ka na sotoavina ho inona inona tetaretsika eo rehefa mbola mahantra ny malagasy dia tsy aloha aloha tsy miresaka n'izany sotoavina zany fa toe-karena aloha ny arenina dia izay tsika vao manarina ny zavatra rehetra ka mahatonga manontany ianao an'izany manko misy mivoy hoe andao aloha isika iverinao anatin'ny kolotsaina malagasy le teny hoe mahamalagasy atsika fihavanana firaisan-kina sinsisa miarina ho azy io toe-karenao rehefa tsy mibokevitra amin'izay ianao tsy mitombona tanteraka izany toky tsy mitombona tanteraka izany fa raha vao mbola nona ny malagasy na ho avadika ao avy na avadika ao havanana ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra tsy misy ininona ho tonga eo fa arenina aloha ny toe-karenan'ny malagasy vokisana aloha ny kibon'ny malagasy omena ny ampy izy dia mandeha ho azy io verina ho azy zany kolotsaina verina ho azy zany sotoavina malagasy efa ndraisantsika tery aloha ihany fa tiako amafisina kely le hoe raha ianao zany ny mpamolavolany zao fivoanao amin'ny krizy zao ianao raha teo fa momba n'le hoe mila manova rafitra sika inona zany zao ny tena tokony atao tena tokony atao zany zao inona ny tokony atao amin'izao fotoana izao dia ny fampiodinana farak'izay aingana ny toe-karena ny famokarana anatiny fivezivezeny ny toe-karena anatiny mila arenina aingana dia aingana mila mamokatra ny malagasy mila toanana ny mpamboly mila toanana ny mpiopy mila toanana rehetrarehetra izay mpandrarà efa mipetraka eo hoy aho efa mipetraka eo zany hoe efa manana ny traikefany afaka miteraka asa aingana be zany hoe omena tosika daholo ireo malagasy mpandrarà eto atoerana voalohany indrindra sy atsona ireo mpandrarà malagasy avy any avelany hifanometanana hanarenana fanarak'izay aingana ny toe-karena eto Madagasikara zay zany tokony ataony mpitondra amin'izao io zao zay ny sosikevitra raha toe-karena zay fa ny ara-tsosialy manao ahoana indray ny sosikevitra ao mifandray ihany zany tokony ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy satria ny zavatra rehetrarehetra dia miainga avy amin'ny asa rehefa manana asa ny olona anankiray dia mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra io ny zavatra tena hoe andry hijon'ny rehetrarehetra asa foana ianao tsy mavikendre sodovana ny rafim-pampianarana na ny programme-pampianarana mihitsy raha zany sao tokony mba hovaina satria efa nde ataoko hoe lozan'ny toetrandro tena marina zay teneninao zay tena marina zay teneninao zay zavatra tokony atao izany fa dia na mbola averiko tsara le izy hoe ny priorité ny lahara-pahamehana dia ny toe-karena tena hoe priorité numéro 1 na numéro 0 mihitsy ary toe-karena dia ny zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'izay ny fahasalamana ny fanabeazana sy mila hovaina daholo zany reo fondation le zavatra ataontsika fanavaozana ary tsy fanavaozana fotsiny matoa ianao manavao zany mila manala mihitsy ianao aloha mila esorina ifotony mila mandinika ianao hoe mifanaraka tokoa ve ty zavatra ity amin'ny zavatra tokony izy sa tsika hatramin'izay dia nanao copy paste fotsiny ihany nanara ina moa ny copy paste amin'ny tondrako anazy nanao copie coller fotsiny ihany tsika hatramin'izay fa zavatra tena mifanaraka amin'ny zavatra misy ny zavatra napetraka resaka kolikoly ahoana ny fahitanao azy ny resaka kolikoly aloha dia tonga dia tokony hajanona tanteraka fa zavatra mora amiteny an'izany avavy hoe hajanona tanteraka fa le fomba najanonana azy le fomba najanonana anazy efa zatra tsika nandritrany na farany ambony ka hatramin'ny farany ambany dia nanao an'le izy daholo ka raha te hanajanona kolikoly zany ianao dia mila ianao manao any ary amin'le levier anankiray ary iny atao hoe nikaraman'le olona zany mila mamboarinao ange mila manasondrotra karaman'ny olona ianao azahoan'le olona tena mijery hoe nikarama azoko isam-bolana ve mahavita andoavako ny facture rehetrarehetra amin'ny faran'ny volana fa raha mbola tsy mahavita mandohan'ny facture karaman'le mpiasa-panjakana karama mpiasa-panjakana ny karama rehetrarehetra ny olona ao anatin'ny fanjakana zany tokony mahavita amin'ny karamany miaina ara-dalàna fa raha mbola tsy miaina ara-dalàna ny olona dia zany hoe tsy manana ny karama ara-dalàna dia mbola mitohy foana ikolikoly io ny kolikoly zany zavatra d'un côté aspect financier zany mila ampy ny karamany de deux aspect misy ny aspect éducatif koa zany mila fanabeazana ary mila koa côté anankiray entitra ianao rehefa mahazo karama ara-dalàna ianao ka mbola hitan'olona manao kolikoly
dia tokony misy kosa ny fepetra amin'ny teny hoe voaroky ianao mahazo avertissement anao voaroky ianao mety tonga hatrany amin'ny hoe voagadra ianao rehefa hoe tsy manaraka ny tokony izy. Roa taona no fempotoana nomeny io fitondrany io anaovana an'izay fanavaozana refondation zay. Mety ho vita ao anatin'ny roa taona ny zavatra rehetrarehetra resahantsika izany. Ny sarotra be ny anao an'izany ao anatin'ny roa taona mila honnête koa tsika ao anatin'ilay izy ny zavatra mety vita ao anatin'ny roa taona dia ny fampiroboroboana aingana be ny resaka ara-toekarena, famokarana asa, famokarana zay ny anazy zany zay fotsiny ny zavatra raha misy ny zavatra teny ho averimberiko eto dia mila mamorona asa mamokatra, ny mpamboly mila mamokatra, ny mpiopy mila mamokatra, tokony ho ampiana daholo ny mpandraraha rehetrarehetra. Zay ny zavatra afaka atao anatin'io roa taona io. Averina daholo ny asa rehetrarehetra izay simba sy ny sombaina. Zay zany ny azo atao fa le nresahana to mbola zavatra hafa. Efa maraparana fandarantsika asa hoe inona le tsy hoe teny moa zany sosokevitra tena mba homenao zany mba hampandrosany ty Madagasikara ty fa zay ny tena andrasan'ny vahoaka matoa izy ny tolona ny tady fanovana. Ny tanora dia miandry fanovana aingana be. Mila mahafantatra nefa nisika tanora fa fanovana sy fanavaozana zany mila fotoana zany, mila ezaka zany, ary indrindra mila asa, mila fahavononana, mila olona tena te hiafy aloha voalohany indrindra, ary olona tena te hiasa. Ary zany asa zany tsy mora zany miasa zany fa rehefa miaraka daholo tsika rehefa manana fotom-pisainana miabo dia tafavoaka atsika zany. Fa mily zany vahoaka tena miverina mifankatia ary vahoaka miala amin'ny zavatra teo aloha satria ny tsarasarahana angentsika malagasy rehefa nysika iray ihanytsika malagasy. Zay ny isaorantsika Andriamatoa Randriamasy Nathanael filohan'ny OMAD for Madagascar ny vahiny tato anatin'ny fandarana roa mazava misaorantsika mpiaino tany an-tokantrano naharitra ny jery sy ny haino rehetra amin'ny farany ary ninonay fa nitondra hevitra vaovao atsika izay fandarana izay dia makasitraka dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.